Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Isika vehivavy matetika dia mieritreritra fa arakaraky ny abetsaka sy ny hatsaran'ny haingo isan-karazany izay ataonao amin'ny vatanao no milaza fa olona tsara ianao, ary dia mifaninana mihitsy mandany vola maka-rena ahafahana manao izany. Kanefa tsarovy fa tsy ireny akory no milaza fa olona tsara ianao. Tsy hoe ratsy ny mikarakara vatana, satria fahotana ihany koa tsy fikarakaranao ny vatanao, fa ny tena hatsarana marina dia miankina amin'ny fomba fanomezanao lanja sy ny fomba fitondranao ny tenanao ary ny zava-miafina marina ao am-ponao, na hoe ratsy izany na tsara. Tsarovy ary fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa fitaka ny fahatsaram-bika ary zava-poana ny fahatsaran-tarehy, fa ny vehivavy matahotra an' Jehovah ihany no hoderaina. Oabolana 1:30 andiny ny 30. Diniteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, rasoa am-pofazamalaina fatomotrany andro izay. Lay feon'ny fanantenana. Vehivavy izay mpandresy hatrany hatrany, izay no tanjona raha-mbola eto an-tany, ka andao hifankaty hiara-kodory, hifampitantana hiara-dy, ho kitanana zavy izao tontolo izao, ho fankatahaka amizay rehetra tao. WR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Misotranao tsy mandisy fotoana amin'ny fiarahantsika mifampahery miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity onjam-peon'ny feon'ny fanantenana ity. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitanjo. Manasanao mba hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hidirantsika amin'ny fiara-mianatra. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao
ity tany tahaka ny eny an-danitra eo amin'ny fiainany tsirairay aminay, eo amin'ny fiainany isam-pianakaviana, eo amin'ny fiainany fiangonanao sy ny firenenay. Angatahanay ny famelan-keloka feno avy aminao, dia meteza ianao mba hampianatra anay ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miangavy ianao mba hanaraka ny eritreritra any amoron-dranomasina any, dia andeha atao hoe mipetraka manamorona ny ranomasina mihitsy ianao e. Dia indray maraina dia tapa-kevitra ianao fa hifoha mieloha ary handeha manaraka ny moron-dranomasina, manaraka ny torapasika mandomando eny. Dia tazanao eo amin'ny rano nitaratra ilay tana masoandro vao misandratra, mitopa mangina makany amoron-drano ny onja. Raha mbola manaraka ny torapasika ampatony iny ianao dia voatsikaritra ao fa misy dia-tongotra eo anoloanao. Avy eo ianao dia nahita dia-tongotra anankiray indray fandrony, fantelony, dia nitazana hatrany amin'izay farataza ny masonao ianao, fa tsy nahita na iza na iza. Inona re no ambaran'ireo dia-tongotra ireo aminao hoe tsotra ihany no lazain'izany aminao. Na dia tsy nahita na iza azy ianao, dia famantarana mazava aminao ireo dia-tongotra ireo fa efa nisy olona nandeha teo alohanao. Efa nisy olona nandeha tamin'ny torapasika teo alohanao. Dia metraka fanontaniana hafa aminao indray aho. Raha mitsangana ivelan'ny trano ianao, ny trano izay misy ianao, ka mijery ny manodidina, inona re no hitanao hoe ahi-maitso, torapasika, hazo, tendrombohitra sy havoana, voninkazo, renirano, farihy mahafinaritra, angamba koa mahita biby ianao. Ary raha mbola eo am-pitsanganana eo ianao, inona re no hijoroanao eo hoe inona ny eo ambanin'ny tongotrao? Mitsangana eo amin'ny velaran'ny tany ianao. Dia hatrakao indray masonao, inona no hitanao? Amin'ny andro mety ahita masoandro, rahona, lanitra. Amin'ny alina dia mety ahita kintana na alikisa na volana ianao. Dia lasa ny sainao manao hoe ahoana ny nahatongavana ireny teto? Ahoana ny nahatongavanao teo? Iza ny nanao anao? Misy milaza fa avy amin'ny sela tsotra avy any anaty ranomasina any no nanomboany fiainanao. Ireo sela ireny indray hono dia nitombo ka lasa zava-mananaina kely avy amin'ny sela marobe, dia afaka atapitrisy taona maro izay tsy azonao hamarinina akory. Dia ireo indray no miova ho javaboary madinika izay afaka mihetsika sy mikisaka avy amin'ny ranomasina ho amin'ny tany maina izay hanirin'ny tongony. Olona tapitrisany tamin'ny vanim-potoana ny fandimby no ny fanazavana maro sy samy hafa tanteraka ny amin'ny fomba ny andohany izao tontolo izao sy ny tany ary izay rehetra miaina. Misy amin'izy ireo mino fa nisy Andriamanitra namorona nanao an'ireo rehetrareo. Nefa iza io Andriamanitra io? Maro ny Andriamanitra ivavahan'ny olona amin'izao fotoana izao. Bouddha fanarian'izany ianao, Mohamed, Shinto, ny Andriamanitra ny Indiana sy ny maro hafa koa. Samy milaza ny Andriamaniny ho ambony indrindra avokoa ny mpanaraka ireo Andriamanitra ireo. Nefa move fantatrao fa amin'ireo Andriamanitra rehetra eto an-tany dia ny iray amin'izy ireo ihany no nilazany tenany ho mpamorona ny zavatra rehetra. Ary io Andriamanitra io dia ny Andriamanitra ny Baiboly. Andeha ho jerentsika hoe inona no azontsika fantarina avy amin'ny Baiboly momba an'io Andriamanitra ny famoronana io. Raha mahita trano ianao, efa tonga tao an-tsainao ve fa angamba nanao ny tenany ihany izany trano izany? Dia mala ianao hoe tsy misy trano nanamboatra ny tenany. Azonao an-tsaina fa nisy nanamboatra io trano io. Raha mahita lalana ianao, mety ho ny hevitra ve no fa ny lalana ihany no nampisy ny tenany sa nisy nanamboatra? Nefa ny lalana sy ny trano dia mbola tsy misy heviny raha oharina amin'izao tontolo izao sy ny olona izay nanamboatra azy. Noho izany, rehefa mijery ny olona, ny biby sy ny kintana ianao, tsy midika ve zany fa nisy nanamboatra izy ireny? Nisy namolavola ireo zavatra rehetra ireo.
ary nisy nahary. Hanomboka hianatra momba an'Andriamanitra izay nilaza ho mpamola vola sy mpamorona ny zavatra rehetra isika. Ndia atombokontsika amin'izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra izany. Dia ny Baiboly izay manambara ny asan'Andriamanitra tamin'ny famoronana ny tany sy izay rehetra eo aminy. Hojerentsika ary ny zavatra niseho tamin'ny andro voalohany namoronan'Andriamanitra izao rehetra izao. Ao amin'ny Genesis 1:1 dia lazainy fa tamin'ny andro voalohany Andriamanitra nary ny lanitra sy ny tany. Eo amin'ny 9 dia izao ny voalaza, ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Tsy hoe nisy hatramin'izay izany ny mazava fa Andriamanitra ny namorona ny mazava. Ao amin'ny Genesis 1:1 sy ny 5 dia voalaza fa hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Dia nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina, dia nisy ny hariva, nisy maraina, andro voalohany izany. Tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro no namoronan'Andriamanitra ny tany, ary Andriamanitra nanao ny mazava ho andro, ny maizina nataony hoe alina. Izay hitantsika eo amin'ny Genesis 1:1 ka ny 5. Ny andro faharoa indray Andriamanitra dia nanao hoe misy habakabaka eo anelanelan'ny rano, ary ao ka mpisaraka ny rano amin'ny rano izy. Eo amin'ny Genesis 1:5 no atantsika an'izany. Dia voalaza fa nisy izany hoy ny voalaza eo amin'ny 7. Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka hoe lanitra, dia nisy hariva ary nisy maraina andro faharoa izany, hoy ny voalaza eo amin'ny 9. Tamin'ny andro faharoa izany dia nanao ny lanitra izy, nanao ny habakabaka ho eo anelanelan'ny rano ka nampisaraka ny rano amin'ny rano. Ny andro fahatelo indray dia izao ny voalaza eo amin'ny 9 amin'ny Genesis 1 ihany. Andriamanitra nanao hoe aoka hiangona ny rano ny ambany lanitra ho eo amin'ny fitoerana anankiray, ary aoka iseho ny maina dia nisy izany. Eo amin'ny 9 dia izao ny vakitsika. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany haniry ahitra sy anana mamoa ary hazo fihinam-boa samy araka ny karazany avy, ka manamboa ao aminy eny ambonin'ny tany dia nisy izany. Dia eo amin'ny 7 dia voalaza eo fa nisy hariva, nisy maraina andro fahatelo izany. Tamin'ny andro fahatelo izany Andriamanitra dia nampiseho ny tany maina, namorona ny ranomasina ary nameno ny tany tamin'ny zava-maniry. Tonga sahady eo amin'ny andro fahaefatra isika. Genesis 1:7 sy ny 15 no vakitsika. Ary Andriamanitra nanao hoe misy fanazavana eny amin'ny habakabaky ny lanitra ampisaraka ny andro sy ny alina, ary aoko ho famantarana sy ho fotoana ary ho andro sy ho taona ireo, ary aoko ho fanazavana eny amin'ny habakabaky ny lanitra izy hanazava eny ambonin'ny tany dia nisy izany. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany, dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahaefatra izany. Izay ny voalaza eo amin'ny 9 sy ny 7 amin'ny Genesis 1. Raha fitinina izany dia tamin'ny andro fahaefatra Andriamanitra no nametraka ny volana sy ny kintana ary ny masoandro teny amin'ny lanitra. Amin'ny manaraka dia hojerentsika akaiky ny zavatra ny foronon'Andriamanitra indray tamin'ny andro manaraka dia ny andro 5 sy ny 6. Dia ho hitantsika koa inona ny nataony tamin'ny andro 7. Hatreo aloha dia azo antoka fa mazava aminao hoe iza ny namorona ireo zavatra rehetra manodidina anao ireo. Nisy Andriamanitra namorona. Ary tsy namorona fotsiny izany Andriamanitra izany, fa miazona ny zavatra rehetra izay ny foronony amin'ny herin'ny teniny. Hitantsika amin'ny fianarana manaraka fa izy koa namorona antsika. No foronony avokoa ny zavatra rehetra ilaitsika, izay izy vao namorona antsika. Misaotra an'Andriamanitra isika, satria namorona ny zavatra rehetra ho antsika izy ary ho voninahitry ny anarany. Izany ny fahamarinana tsotra sy mazava ary azo antoka mikasika ny famoronana. Manao mandra-piona vetivety indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitanso.
Groupe Jude 25. Seigneur mon Dieu, que ton nom est merveilleux, que tu es grand, que tu es merveilleux. Je contemple ta gloire sur terre et dans les cieux, tout me montre que tu es merveilleux. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. manolotra ny fankasitrahananao tanora manaraka izao fandaharana tokana ho antsika izao, nefa koa manasa ny rehetra tsy hankanavaka mba hanaraka izany hatramin'ny farany. Maro isika tanora no nahavita ny fianarany, misy ihany koa ireo tsy nahavita izany hatramin'ny farany, ary misy aza tsy afaka niditra an-tsekoly mihitsy noho ny antony samy hafa. Nefa maro amintsika tanora toy izany no mihevitra fa eo amin'ny fanambadiana na ny fianterana amin'ny ray aman-dreny no vahaolana eo amin'ny ho avy, ka misy amintsika izany mieritreritra hoe tsy mila miomana no amin'izany, mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Moa ve tena mitombona ve izany fomba fihevitra izany sa tsy? Mahakasika izay indrindra ary no resadresaka no manina ho anao eto miaraka amin'ny namana Elion. Fa miloha izany andeha aloha hanaraka tantara iray isika, dia mino finaritra ary. Inona ny trosanao? Tantara no soratan'ny Rota Sitraky ny aina, andrenesanao an'ny fanjany aina sy naridiana. Oritsila, efa ho avy izao ny farany volana ka mba tokony eritreretinao kely ny vidin-jiro sy ny rano ary no fatrano a. Tsy vitako tsony kosa raha za foana ny mpisolo vaika ny akalana ka. Sahalan'ny hoe zarero nipetraka ato amin'ity trano ity dia izany tsy maintsy mizaka ny fandaniana rehetra ato, nefa tokony hifampizarana. Ianao mantsy toa mandrimandry rivo izany miferinaina lavetoko.
ndry mihitsy ry anja ny tena manasarotra fiainana. Mbola afaka herinandro ane voafarany volany e, mbola manana fotoana tsara. Hoy ianao moa ve tsy zany foana ny valiteninao isak'izay resahana fandaniana ato trano e? Anja, firy volana zay za foana ny miantoka hatramin'ny sakafo. Lehilahy ane ianao ry tsile, za aza vehivavy mikarama kely ity nefa mbola mahavita didy amin'ny fanampiana ny dada sy neny. Ary ianao inona mba vitanao? ndritiko be moraly labetsy. Ny zava-misy eny lazaiko e, tsy mbola nahita lehilahy kamo velona takanao hatramin'izay nahatserovako saina, nefa be sitrapo. Io tele io foana no andaniana andro rehefa tsy manan-katao. Tsy mba mihetsiketsika mikaroka zavatra manita-tsaina. Io ny hereta tolo lava anadotoana ny saina eo. Ny tenanao aza tsy voakarakara fa voretra mamenatr'olona. Mahaliana ny fandarana mandeha amin'ny tele matoa amin'ny jery e. Inona ny olandria amin'izany? Za tsy manelingelina ndry, sady zany miasa fa tsy hoe minapotsiny e, na dia ataoko aza hoe asa tselika. Ianao anery tsila manana mari-pahaizana ambony momba fikarakarana solosaina e. Maninona ny tsy mitady asa amin'izany? Tsy tokony nandany vola be tamin'io fianarana io ianao raha zao ny hafarany ka. Nefa dada sy neny efa mba niafery hatafitantsika menada. ka zao ny mampilaminay e. Tsisy mpaneritery, afaka manao zay tiako, matory maraina de mihinan-kanina de mandeha miasa. Ny heriva mba manana tapakandro manontolaka ako aina indray sady ijereko tele. Ko inona ny maharatsy an'izany? Tsara tokoa moa zany Otry. de mandra-poviana hono raha tsila be famaliana no hiaina tahak'izany ka, sa hiandry ny tahak'izay zay vao anenina. Rehefa manambady amanjanaka ary kala, atao inona moa asa azy vola raha tsy hamelomam-bady e? Tsy hitako izay anasarotana fiainana raha mbola tsy manambady. Tsy miova amin'izao tsila raha tsisy vady, satria nilana ny vady ane ka noana sy hikarakara e. Raha azoko tsara zany de hiandry vady anohany tsila vao hitady asa tsara. De hiandry vady vao hokarohana vao anao metimety sy karakara vatana ary hitady asa. Zay indrindra azo ndry tsara. Ny andray aloha ny fiainako de tsy andrasako olona izany. Ataoko mihitsy aza zay ampaleo tena amin'ny lafiny rehetra mba tsy heterako aman'olona. Ndry zany fa tsy za. Ay, de mba vehivavy tahaka an'iza hono no irin'ny tsila ho vady amin'izany. Tsara tarehy, tsara bika, manam-pahaizana, mivavaka, endry, makarakara tokantrano, afaka mifanohana amiko ara-bola sy ara-pitediavana sy ny sisa rery anja. Ambony de ambony tokoa ny tetika eo ka. De aiza ho ny aroviana ianao raha zoko no hita vehivavy lafatra tahak'izany, amin'izato fiainanao kamolahy, tsy mahafetena ary tsy mivaky loha. Zay mitady dia hita e. Tsy sarotra ane zany fa za fotsiny mbola kamo e. Sady za ane olona endry e, mivavaka, manam-pahaizana. Tsy hoe kile maina fa mba misy jerena ihany raha mitaha amin'ny lehilahy sasany. Ka inona indray? Mbola eo koa dada sy neny afaka nampy ahy e. De tena mahatoky tena tokoa zany ianao fa iraika aminao zany karazana tovavy irinao sy tany sainao zany io. Etsisy, mahatoky ny tena koa e. Ary faniriana tsara zany, ho tanterahako amin'ny fotoana mety. Inona zao mampiomehy ny anja amin'izany? Manao ariary zato am-pandriana ianao ry tsila. Lazaiko anao mazava tsara fa raha zany vehivavy nofinofisinao ho vady zany aloha, amin'izao vaninandro mandroso be zao, de tsy ho taitra amin'izay lehilahy midonana paona ohatranao zao mihitsy. Hoy indry. Tadio zay, vao mahita ny paozinao fotsiny izy de efa kivy. Ny pataloha na rovitra na maloto na tsy voapasoka fa 3 rirana, ny volo aza azo anaovana tranomborona sy ny sisa. Tsy mitovy ny hoe tsy manana sy ny tsy mahavatena fa tady dio zany. Ambony fitetika ianao nefa tsy ampipaikady. Ary atao ahoana zany ny amelombady nefa ny tenanao aza tsy velonao akory zao. Ny hofatrano aza tsy voaloha nefa tsy zazaray velomina ary tsila. Ny vehivavy tsotra, endry, ary mivavaka.
zany ry anja dia afaka manaiky ny zava-misy a matoa izy tia am'izao fiainako zao a de tena tia izy zany. diso tanteraka ianao ry Tsila. ahoana amin'ny mahadiso an'izany? aza terenao anaiky ny tsy fandraisanao andraikitra ny zanak'olona fa fitiavateny zany e. Tsaroa fa tsy morana iny fa hazona zavatra tsara fa tsy maintsy mila ezaka e. Andrinilika ka raha tianao ny ahazo vady tsara, asa tsara na zay zavatra tsara rehetra dia ianao mihitsy aloha no mila miezaka mampiseho fa ilainao zany a dia ho tonga aminao ny tsara irinao na ho an'ny lehilahy zany na ho an'ny vehivavy. Mangina kely ndry fa zany amisainy e vitako kajy daholo ny fiainako sady endry a no mivavaka. Aza miteniteny foana ry Tsila. Foana hoany e? Na be diploma sy tapipaizana tahaka n'inona azy ianao tsara tarehy nefa kamo velona tsy tia miasa tsy mahavoabatana tahaka izao dia tsarovy fa ianao io mihitsy ny mila miova aloha. Zay ianao vao tena hoe mila mivavaka marina amin'Andriamanitra mangataka fahendrena avy aminy mba hahitondra tena fa tsy manala baraka an'Andriamanitra miteniteny fahatany hoe za endry za mivavaka nefa tsy manome voninahitra n'ilay namorona anao akory ny fiainanao. Jereo anie omeo lanja ny nanaovan'Andriamanitra anao ry Tsila. Oka izay ny resantsika dafa mandreraka. Marina izany. Tsila manao izay mahafinaritra azy nefa koa tsy maintsy tafety. Ohatra hay ve misy olona ato e? Ary maninona ny tsy voina ny varavarakely fa mihibokato fotsiny ry Tsila. Ary fa maninona ny tao manjombonjombony endrika tahaka izao? Misy zavatra mampiasa ny saiko mafy de mafy ry anja. Ary mety hitondrako loza mihitsy aza raha tsy voavaingana de aingana. Sa mivoaka ny trano ako. Fa loza hoana ry Tsila? Nanan'olona vola be ahe. Efa ho 3 volana izy mitaky amiko foana ny amerenako azy io fa nodiko tsy fantatra. Andray kosa. Ary tsy izy rery ihany nefa olona 3 ory zareo no manana trosa amiko. Ry Tsila. Ny roa aloha efa voalohako ihany fa ny ray mbola tsy voalohako hatramin'izao e. Andray kako. De ho torino ny raha tsy voalohako haingana ny volany. Zay ary. Fa vola be anga? Raha ariary. Ry Tsila. Efa nitady atraizatraiza e. Niangavo mafy. Nitady vonjy tamin'ireo namako sy olom-patatro fa milaza tsy manana daholo moa ny olonako. Na manamanary amin'ny andro sarotra tsy. Fa vola natao inona izany ry Tsila? Ka nanampiana tamin'ilay fandaniana tato an-tranoko. Ny karamako anie. Sady mampalahelo ny mahasosotra ny toetranao ry Tsila. Manala bara-batana, manala baraka an'Andriamanitra, manala baraka fianakaviana. Tsy mbola nisy fitrosana taman'olona natao zany mihitsy tato an-trano fa tadidinao tsara zany. Ny volako foana ny lany. Dada sy neny aza mbola manampy antsika dako inona indray? Ka sendra ny tsy azo anoharana ny ary anjy. Rehefa tojo olana ia de tsy misy miraharaha mihitsiko. Mandainga ianao e. Azafady aloha. Raha ny tadiavina ny ianao. Tsy ny olona no tsy miraharahanao fa ianao ny tsy mandray lesona tian'ny fiainana ampitaina aminao. Azonao zany? Ny olona foana ny diso aminao fa ianao tsy mba manaiky diso zany mihitsy e. Aza mba hahilika amin'ny hafa mivokatra ny safidinao ry Tsila. Ianao no mila miezaka amin'ny fehtena, miasa, mazoto, mahay mandanjalanja sy mitantana amin'ny programam-piainanao. Reny zavatra sarotra sy manahirany reny eny ny manefy ianao mba hahiatrika olana sy ady sarotra e. Zay tadidio fa tsy hoe ny olona ihany ny diso. Ary tsy hoe rehefa manambady dia ho vaovao azy zany. Tsy misy fahagagana any fa zay tadidio. Zao azy ianao tokana tsy hainao mitondra tena komaika fa hiampy olo-kafa. Zay voatsapako fa tena ilaina tokoa ny mahaleo tena fa tsy miankina lava manolona ry anja. Zay mihitsy. Ilaina ny mandray andraikitra fa tsy midonadona-pona. Apio ary anja
inona ny ataoko e? Igadra ny raha tsy voaloha ny volan'olo le. Ndre, ary inony ty taratasy ty? To sora-behivavy izy zany? Ndriko. Ahoe? Miala tsiny fa tsy afaka niona aminao. Tsy nampoziko olona tahaka izao ianao. Sofa ny fanao fotoana isika mba hahitako anao mivantana. Saingy ny emotra raha vao nahatazana anao lavitra. Fa ahoana ry Tsila? Taratasy napetrak'olona ho ahy iny e. Nisy tovovavy iray izay nifandray tamiko tamin'ny Facebook foana. Tena mba nahafinaritra aloha izy e. De hoe eo n'izay iankeo maraina. Saingy taratasy no nampanateriny ho ahy e. Mahamenatra azy no miaraka amiko. Araka io ny soratany io re. Mampalahelo ihany ane ary anje. Maninona ary ano ahilikiliky ny olona e. Ie, ka tena mampalahelo tokoa aloha ianao e. Satria zao ny vokatra ny tsy fandraisanao andraikitra amin'ny fiainanao. Tsy mahagaga raha tsy nety niona taminao le tovavy, na satsy eo amin'ny toerany aza. Sady mamitaka ny hafa ianao no mamitaka ny tenanao koa. Aiza veko, sary tonga lafatra sy tsara dia tsara no asehonao amin'ny Facebook. Nefa rehefa tena miseho ny mahizy ianao dia indrisy. Mifanohatra amin'iny ny tena mahizy ianao. Mila mandiny tena ianao ry Tsila fa tsy manome tsiny ny hafa lava izao a. Safidinao neny te hijanona amin'izao toeranao izao e. Tapa-kevitra ary anja fa hitady asa. Zay vao tsapako fa tena tsy mety izao fomba fiainako izao. Na aleoko mihitsy miasa teny e. Marina izany. Mandalo anie ry Tsila ny fotoana ny fahatanorany. Zao mahatanorana izao indrindra ny fanararoatra esana mafy, ahafahana manangona izay tokony angonina. Tsy endrasana fotoana manokana izany na endrasana vady anoana vao hetsika saindray andraikitra. Fiainanao io, ary tsy hisolo-kafanao izany amin'ny toeranao velively. Rehefa tsy ianao tompony no miezaka, tsisy anao izany. Manoana tanteraka amin'ny fanapahan-kevitrao ary zokiko a. Tsy ho sarotra aminao ny hanatanteraka izany satria anananao ny fahaiza-manao rehetra e. Tena manam-pahendrena raha ndritiry anjaka. Marina e. Andriamanitra rery ihany no endry ry Tsila. Any aminy ianao no mangataka fahendrena dia omeny ihany koa. Za koa dia hivavaka ao anao mba hitanao fahombiazana sy hovanao. Dia zao afaka mampindram-bolanao merenanao volan'olona. Saotra indrindra ary zandriko. Saingy izao kosa averinao ny ary efa manana ianao satria misy ilako azy ny volako. Ny amantsy efa voasokajiko daholo ny volako mba hanamora ny fitantanana azy. Misaotra betsaka kery anja. Tsisy fisaorana. Tonga saina ary menatra mafy amin'izao mahazo azo ao. Raha zany tokoa moa tsy nisy andriana monjy ahy dia taizany ny hafarako. Any amponja. Nandray lesona e. Ary ezaka mafy mba handray andraikitra ny fiainako manomboko izao. Zay. Amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Hivavaka mba hanampahendrena fa hay tena adala be mihitsy akay ty hatramin'izay. Zay vao tsapako fa za mihitsy no namorona olana ho an'ny tenako. Aza manandry fa vantany vao mahazo vola dia averiko tsy misy atakandro ny volandry. Misaotra ry zandry malalako. Tsy misy isaorana zandry zoky a. Zay no nanana piray-tapo. Mifanohana mandrakariva mba tsy ho lavo e. Mbola tsy tary izao fa fotoana mety tsara anaovana dingana vaovao. Marina izany e. Ka aleo aloha ary ahy hiomana dia andony trosan'olona e. Andao ary. Maika andony trosa amin'ny tenako ihany koa sady ny trosako amin'ny tenako no mavesatra indrindra ary hitondrako ny enina mafy dia mafy raha sanatria ka tsy voalohako amin'izao taona ny fahatanorako izao. Marina izany ry Tsila. Faly miaraban'ny tanora rehetra mpanaraka ity fandarana ity. Ny zokinao Eliandry Mtansoa no mitafatafa aminao eto indray.
ity ampanomboana aloha dia tianay namanao ato amin'ny feon'ny fanantenana ny miteny fa raha mizara zay kely fantatray sy tsapana eto ho anao zandry zahay dia tsy hoe manam-pahaizana tapitroatra mety ny fanohatra amin'izany mihitsy aza ary tsy hoe nahita fahombiazana tamin'izay hananaranay na mba resadresanay amintsika namana zay mpiara-miaino eto fa zay tsy naombiazanay mihitsy aza no hakanay lesona mba tsy tianay ahavoantsika zandry zaraina amintsika mba tsy ahavoantsika intsony zay no mahatonga ny hoe zay adala ny toanjoky na toan'ny rainy na toan'ny reniny tokony tsy ahavoantsika ntsony zay nahavoan'ny zokontsika na ny ray aman-drenitsika tokony ho lanja miakatra mantsy ny fiainany ary zay mba kely vitanay kosa teo ambany fahasoavan'Andriamanitra dia zarainay aminao koa so mba mety asoanao ihany adidina petraky ny tompo amin'olombelona mety maty sy tsy tanteraka tahaka anao ny asa ataona eto dia tanterahana ampanetretena mangataka vavaka izay satria tsy olona tanteraka velively indendray ary isitona lesina hitafatafa kely avy amin'ny zava-misy santionany amin'ny zavatra hitantsika andavanandro ihany ange no narahantsika tamin'ny resadresaka izy menadata eo verimberina eto amin'ity fandarana ity no hoe mandalo ny fotoanany fahatanorana tokony ho ararotina fa ny toyiny tsy mitovy ao ny manararoatra an'izany mba ahafahana manara-po amin'ny fafinaretana ao indray ny manararoatra an'izany mba ahafahany mampivelatra ny maizy azy manontolo na rabata na ratsay na ra-panahy dia tena manao zay ho afany mihitsy satria nampianarina azy fa zay tsy vita ao anatin'ny fahatanorana dia ho sarotsarotra ny manatanteraka azy rehefa miamitombo ny taona ary marina mihitsy ny voalazany tsila teo hoe nitrosantsika amin'ny tenantsika no tena mahavesatra indrindra zay tsy vita amin'izao fahatanorana izao no sarotsarotra ny avitana azy arakaraka ny androsoan'ny taona raha miresaka mikasika an'izany hoe fiomanana ho amin'ny fanambadiana zany sika dia matetika sidokan'ilay fifankatiavana mafana ny tanora alohan'ny fanambadiana tsy te resadresaka n'izany hoe inona ny tokony ho fiomanana taona inona no fomba fiaina zay tiatsika iarahana miaina ho atokantrano ao raha mitokantrano sika mamitaka iainana efa zany amin'tian'io ity dia mifantoka kokoa amintsika lehilahy zay miomana ho amin'ny fanambadiana ny resaka tsy ny zavatra rehetra no vitantsika eto ny miresaka azy fa dia resahantsika miandalany eny ihany zay verina fa mety mahasoa antsika indrenandeha dia nisy tovavy ny teny tahakan'izao efa nahita lehilahy veno izy zay tsy mijery fitaratra vao mitady vady sahaza azy ny olona irino vady ho izy dia toy ny anjely amin'ny lafiny rehetra mihitsy kanefa ny tenany tsy mivakolona kely aza amin'izay toetoetra tokony ho sahazan'ilay olona irino vady ary ny tena loza aza dia ilay vehivavy indray no andrasany hameny bangy eo aminy rehefa manambady ono mampieritreritra ny fanamarian'izany ho an'ny lehilahy dia azagaga sika raha misavoritaka ny fiarahamonina misy atsika amin'izao fotoana izao tsy vaolana ho an'ny olona tsy vonina hiditra amin'izany hoe fanambadiana zany milohan'ny fotoana ny fanambadiana averina ihany tsy vaolana ny fanambadiana ho an'ny olona tsy vonina hiditra amin'ny fanambadiana raha mieritreritra ianao fa rehefa tafiditra ao dia ao ny vaolana lasa afo be ny tokantrano amin'izay fotoana izay fa tsy arak'izay nantenainao misy tononkalo izay tsaroko tsara manao hoe ny lanitra ve no tadiavina sa ny elo izay mahatsiravina ao amin'ny fanambadiana no valin'ny fanontaniana ary zany koa no mahatonga ilay resaka fandretsika matetika mampieritreritra hoe ny ao anatiny no te hivoaka ny any ivelany te hiditra afaka mijorovavolombelona aminao tokoa ireo olona efa manambady na ireo olona miadana mpanambadiana satria misy zany na ireo miafy ampanambadiana satria misy tokoa zany na ireo tena mijaly ampanambadiana eny na ireo nisaraka mihitsy aza azonao anontaniana daholo izy ireny
araka ny karazany avy. Dia ilaza aminao ny tokony ataonao izay mikasa hiditra amin'izany fanambadiana izany izy. Fa tena ilaina ny fiomanana ary indrindra fa ny eo amin'ny lafiny ara-toetrantsika, ny toe-tsaina. Be dia be ny olona vonina ny hanome torohevitra mahasoanao dia anjaranao ny mandray izay heverinao fa tokony raisina na avela, tahaka ny voankazo anala hoy ny fitentsika. Ny azo antoka dia izao ry zandry malala isainy. Misy banga tsy azonao fenoana any amin'ny fanambadiana. Aza mihevitra velively ianao fa vahaolana ho famenoana ny banga rehetra ny fanambadiana. Io banga heverinao fenoana io indray aza lasa fototry ny olana rehetra rehefa manambady ianao. Ohatra ny mety eny ny zavatra rehetra raha mbola tsy miray trano ny mpifankatia, averintsika eto foana izay. Fa dia be dia be ny tsy ampoizinao rehefa miray trano. Ary izay no ilana fifidianana izay ho vady, sahaza sy ny fiomanana meloa mikasika amin'ny fanambadiana. Anontaniao ireo olona manambady dia hanoro anao tokoa izy. Mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra dia tena ilana vavaka maharitra ny fifidianana izay ho vady sahaza. Satria azo antoka fa rehefa hitady ianao dia vonina ny anolotra vady tsy sahaza ho anao mihitsy Satana mba hanampotehina ny fiainanao manontolo. Ramatoa Ellen White dia nilaza fa tokony hampitomboana havitelo eny ny vavaka mikasika an'izany rehefa mieritreritra ny hanambady ianao. Fa ankoatran'izay dia manana anjara andraikitra ianao dia ny miomana. Andriamanitra dia manampy ianao fa tsy manao ny anjaranao. Anjaranao ny miomana. Ho an'ny lehilahy manokana ny tiana ho resana eto aloha, tsy olona ho atao mpiasa sanatria no vadianao, fa olona hiaraka hiasa sy ho ampiana aza. Ohatra, na manambola tohinina azy ianao, dia be dia be ny zavatra tsy ho vitany vola, tsy ho vitany mpiasa, fa tsy maintsy ny vadinao sy ianao ny manao azy. Anisan'ny lehibe indrindra amin'izany ny fitezana ny ankizy. Raha mpiasa no asianao mitaiza azy, dia aza gaga raha tsy toy ny ray aman-dreny intsony ianao, fa ny mpiasa ny ray aman-dreniny. Rehefa lehibe dia ho hitanao ny vokany. Tahaka an'izany koa ny fandraisana fanapa-kevitra kasika ny fikarakarana ny tokantrano, izay tsy maintsy atao isan'andro. Izay toetra ny volavolainao taloha amin'ny fanambadiana nefa no tsy maintsy iainanao ao anatin'ny fanambadiana. Ary ireny toetra ireny no modely ho tafy ny zanakao, fa tsy nianatra avoaka ny vavanao. Raha ka milahapaka fifanomezana fafinaretana ny filan'ny nofinao fotsiny ianao ohatra, dia aza gaga raha hifindra amin'ny zanakao izany. Raha mandeha ho azy tsy misy fandaharam-potoana ny fiainanao tahaka ny lakana tsy misy voy, dia aza gaga raha hanoatra lavitra noho izany no ataony zanakao. Raha tsy zatra ny io fihetseponao, mora mitroatra ary manimba zavatra io vao mba mitony. Efa misy zavatra simba vao mitony. Efa zavatra mampalailo anao ilay izy kanefa izay moa ilay toetra samy manana amin'ny fahalemeny. Mila fehezina izany, fa raha izany mbola tonga ny fanambadiana dia lasa olana goavana mihitsy. Tsarovy fa ho be lavitra ny toe-javatra ampirehitra matetika ny fihetsehpo sy ny atezerana mety hanapotika zavatra maro rehefa hiatrika ireo adidy samihafa ao tokantrano ao ianao. Zao zany ianao dia mila mianatra mibavaka mifehezany fihetsehpo manimbo izany. Ohatra vitsivitsy an'ireo. Raha olona zatra robaroba ianao eo amin'ny fampiasana ny vola milohan'ny fanambadiana, aza mieritreritra ianao fa ilaminao azy zany rehefa manambady ianao. Ka zao hoe samy manana ny faiblesse, ny fahalemeny, dia fantaro dia ekeo, dia mbanova ezaka eo mba hafahasoavan'Andriamanitra mba ho afaka manitsy an'izany, fa ho sarotsarotro kokoa ny anitsy an'izany rehefa miamitombo ny taona, indrindra fa rehefa manambady. Tsy misy zavatra ho azy zany na iova ho amin'ny tsara ho azy zany rehefa manambady. Tsy maintsy ianarana amolahatena meloa araka izay azo atao avokoa ny fahazarana tsara rehetra tiana ho ananana. Mandeha irery azy ianao sahirana, ka maika aveo ombambady aman-janaka arahany adidy sy ny olana samihafa, ka aza mieritreritra mihitsy hoe rehefa niatokantrano, ekena fa misy toetra zay volavolain'ny fanambadiana. Rehefa manambady ianao dia manjary
misy toetra izay volavolain'Andriamanitra ao anatin'izany fanambadiana zany, saingy toetra hafa no izay tokony ezahana ho ananana milohan'ny anambadiana no resahana eto. Angatao Andriamanitra nymery ianao amin'ny fanapa-kevitra raisinao fa tsy maintsy mandresy ianao amin'ny fikasana tsara tiana ho tanterahany eo amin'ny fiainanao. Milohan'ny fanambadiana sy mandritra ny fanambadiana. Faniriana avy amin'ny zokinao zany ary hoentinay amin'ny bavaka. Ndia ary hivavaka isika. Raha izay ny an-danitra ao misaotra anao izay fafaka nyresadresaka teto mikasika an'izany hoe fiomanana ho amin'ny fanambadiana zany ho an'ny lehilahy. Izay mizaran'izany dia tsy tanteraka amin'izany lafin'izany, fa nasainao izara izay fanandramana tokony ho fantatra ireo zandrinay. Ka dia mangataka anao izay tompo mba hita ireo tanora rehetrarehetra izay miomanao amin'izany fanambadiana izany, mihosaina endry izy ireo ahafahany mahafantatra izay fiomanana tokony atao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izay zany ry tanora isany, tsy misy ariary zato am-pandriana, tsy misy fahagagana, fa miankina amin'ny safidinao ihany no ahatsarana tsia ny fiainanao sy ny fahombiazanao. Kanefa izao ekeo Andriamanitra hanampy anao, hanome fahendrenanao, hitarika anao amin'izay tokony atao rehetra dia hahita fahombiazana ianao. Hatreto indray iray alohan'ny fiarahana, misaotra anao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Namanao fanjaniaina no nanolotra ny fandaharana ao antsika teto, niaraka tamin'ny Rila teo amin'ny lafin'ny teknika. Tompona andraikitry ny fandaharana Eliandre Mitanso. Ilay feo ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. Amin'ny tian'ity isika dia mbola hianatra amin'ilay mpampianatra lehibe hatrany ny amin'izany hoe fampihavanana izany. Jesosy ny mpampianatra faratampony dia hianatra aminy isika. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitanso. Miarabanao no sady manasanao hanovo ny soa miaraka amin'ilay Andriamanitra tiantsika. Mbola mifantoka ao an-tsaika oatrany ny fihetsika nataon'Andriamanitra rehefa nitsipaka ny fandrarana nataony Adama sy Eva. Tsaroantsika tsara ny zava-niseho voatantara ao amin'ny bokin'ny Genesis. Fa tsy arak'izay nilazainy Satana hoe tsy ho faty akory ianareo no zavatra nitranga rehefa nandaha ny tenin'Andriamanitra Adama sy Eva fa nanaiky ny tenin'ny Satana. Fa nanomboka hatramin'ny fotoana ny hinanan'izy ireo ilay hazo, ilay voankazo voarara, dia nitotongana nanomboka hatreo ny fiainan'i Adama sy Eva sy ny voary rehetrarehetra. Raha tsy niditra tsehitr'Andriamanitra nanao famonjena manokana azy ireo dia ho faty tanteraka tao anatin'ny fotoana fohy izy ireo. Kanefa tsy navelany tamin'izao izy ireo, fa nidina izy nitady azy ireo. Ireo nanana ny fahatsoana indray no nandositra, ary tsy magaga izany, fa hitantsika izany. Tsy niandry any Adama sy Eva anatona azy Andriamanitra, na dia Adama sy Eva aza ny diso, fa izy Andriamanitra no nidina nanatona azy ireo. Tena voapirofo ohatrany fa ny tena ambony tokoa no afaka midiny. Tsy le Andriamanitra ny diso kanefa izy no nanao ny dingana voalohany ampiavany any Adama sy Eva aminy indray. Azo nataony namorona olona vaovao anie, fa navelana ho fatiny safidy diso nataony teo Adama sy Eva. Tsy zany anefa ny nataony. Ianao zao raha manana olana amin'ny fifandraisana amin'ny olona anankiray, dia avy dia hoy ianao hoe
avela ny fifandraisana tsy ianao rery ny olona azo ifandraisana fa eto Andriamanitra dia manao zay havanany amin'ny Adama sy Eva. Izy izay nanana ny hery rehetra sy ny rariny rehetra nanao ny dingana voalohany. Zany ny toe-tsain'ny fampihavanana nampianarin'Andriamanitra, nasehon'Andriamanitra tenany mihitsy ho fianarana mandrakizay ho antsika izay ny foronony sy ny vonjeny. Tsy nanambany azy zany araka ny fiheverana ambany dia ambany fanaontsika olombelona mpanota. Jereo any ny hafaran'i Jesosy taoriana ny idinany lalina tetỳ tany hamonjy antsika. Iverenantsika izany eo amin'ny Filipianina toko faharoa ka ny 9:7-10 ahoana ny hafarany. Rehefa nidina ambany dia ambany izy, maty ny solo antsika mihitsy aza dia izao ny toy iny. Izany nanadrantan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony no ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolen'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy aneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Rava ny fifandraisantsika olombelona matetika, isika samysika, vokatry le fahotana izay mbola manjaka eo amin'ny fiarahamonina, dia manjary mifampiolon'olona isika, na izana ianao dia tratran'izany. Ilay olona tena namantsika natokisana be iny, lay sakaiza akaiky no indro lasa tsy atokisana intsony. Azo avitrana nefa ny fifandraisana tapaka takan'izany. Ka rehefa mitranga izany dia miaina ny zava-mahatalanjo ny fampihevanana isika, raha toa ka ekitsika mifanetretena ny hanaraka ny ohatra nasehon'Andriamanitra. Eo ambany fitarian'ny fanahy masina, eo ambany fitarian'ny fanahy masina verina trany izay voalaza ao Romanina 8:7 fa izay manaiky ho tarian'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Zany hoe rehefa tsy manaiky ho tarian'ny fanan'Andriamanitra zany ny olona anankiray dia tsy afaka hiaina amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Ho lasa resaka be fotsiny, toroteny mandany jiro zany fampihavanana izany. Fa rehefa eketsika ao amin'izaytsika, ny fanasan'ny fanahy masina mba hanaovantsika fanandramana hiavana amin'izay misaraka amintsika, dia izy mihitsy no hiasa mba hahatonga antsika ho afaka manao izany fanandramana izany. Tsarovy fa ivo ny antony nahatongavan'i Kristy ho nofo sy ny asa mampampianatra lehibe azy, ny fampihavanana. Dia ny fampihavanana antsika izay nanda azy, tsy nankatoa azy, fa lasa nankatoa ny Satana, dia izao ny vokany. Dia izy no nidina mba ahatateraka ny fampihavanana antsika aminy. Manasanao ange hamaky izay voalaza amin'ny Korotianina 4:5 manomboka eo amin'ny 9:12 sy ny manaraka. Korotianina 4:5 manomboka eo amin'ny 9:12. Koa dia tsy malala olona intsony araka ny nofo isika, enina dia nahafantatra an'i Kristy araka ny nofo aza isika, ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra, izay nampihavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy, sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana. Andriamanitra nampihavana antsika tamin'ny alalan'i Kristy, izay no nahatongavan'i Kristy tetỳ, sady nanome ahy, hoy ny apôstôly Paoly eto, ny fanompoana fampihavanana. Isika izay manompo an'Andriamanitra dia asainy manao tahaka azy koa, manao ny asa fanompoana fampihavanana. Marobe ny olona izay mbola tsy mahalala an'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra mba hiavana amin'izy ireny, hiverina amin'indray. Dia izao no toy ny teny eo amin'ny 9:7. Andriamanitra ao amin'i Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy, ka tsy nanisa ny fahatsoany, ary efa napetrany aminay
ny teny fampihavanana. Koa dia iraka solon'i Kristy zahay ho ihany ny apôstôly Paoly eto, toa an'Andriamanitra mangataka anay aminareo, solon'i Kristy zahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Zany no asan'ny mpitoro ny filazantsara rehetra, manasa ny olona hiavana mivantana amin'Andriamanitra. Zay tsy nalala ota ho ny 120 dia efa natao ny ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Raha matsiaro faly isika rehefa mivitrana ny fifandraisana rava tamin'ny olona anankiray, move tsy lehibe noho izany no tokony ho fifaliantsika rehefa nampihavanana tamin'Andriamanitra. Mazava ny ambaran'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Korotianina 2:5-20 sy ny manaraka izay nivakintsika teo, mikasika an'izay hoe manao ny fampihavanana. Andriamanitra ray mihitsy sy nanao dingana hanamboatra ny fifandraisantsika aminy izay tapaka. Nataony izany asa fampihavanana izany tamin'ny alalan'i Kristy, dia nidina ambany dia ambany Kristy. Andriamanitra ao amin'i Kristy nampihavana izao tontolo izao taminy. Hoy ny voalaza eo amin'ny 9:7. Tsy natao hianina amin'ny fifalian'ny fampihavanana fotsiny anefa isika, fa asaina hianatra an'izany amin'ilay mpampianatra lehibe. Nanao ny asa fampihavanana Jesosy tamin'ny nahatongavany ho nofo, dia ny fampihavanana antsika amin'Andriamanitra. Dia asaina koa isika andray anjara amin'izany asa izany. Nampihavana antsika tamin'ny tenany Andriamanitra, tamin'ny alalan'i Kristy. Ary amin'ny alalan'i Kristy ihany no ahafahantsika koa mampihavana ny hafa amin'Andriamanitra. Zao tsika dia omena tombontsoa miaraka amin'ny apôstôly Paoly mba hanao asa fanompoana fampihavanana. Misy andininy sy toko hafa manandanja ao amin'ny testamenta vaovao mikasika ny fahatongavan'i Kristy ho nofo. Dia izay hitantsika eo amin'ny Kolosianina 1:1-20 ka hatramin'ny 20. Kolosianina 1:1-20 ka hatramin'ny 20. Voalazan'io fa izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, Jesosy no endrik'Andriamanitra tsy hita, laha matoa talohan'izao zavatra rehetra izao. Tao aminy naharina ny zavatra rehetra ny an-danitra sy ety ambony tany dia nihita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Izy ny talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aretany zavatra rehetra. Izy ny lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy ny voalohany dia ny lahy matoa tamin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny ray ho ao aminy ny toeran'ny fahafenoana rehetra, sady izy no ampihavanany ny zavatra rehetra aminy. Ka dia ny rano teo amin'ny hazo fijaliana ny nanaovany fampihavanana. Eny, izy ho izaho no fampihavanana izany, na ny ety ambony tany na ny any an-danitra. Zay no asa nahatongavan'i Jesosy ety, asa fampihavanana, ary zany koa ny tiany ataontsika. Ahoana hoy Jesosy eo amin'ny Jaona 7:17, tahaka ny nanirahanao aho amin'izao tontolo izao, mba anirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Ny ran'Andriamanitra koa isika mba hanao asa fampihavanana. Inoko fa tsisy asa goavana tahaka an'izany. Ekeo ny fangatan'Andriamanitra hiara-iasa aminao rehefa nampihavanana tamin'Andriamanitra. Izasy ianao. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feony fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka maimaimpoana ny fandaharana anarahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoary ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org. Mandrapitafindray ary.